miarahaba rehetra indray tonga soma tsara eto amin'ny chaîne misy io ihany ity androany dia vidéo nangatahana no atolotra anareo zany hoe ity look ity mampiasa an'ilay Curly Bible Deluxe ilay Deluxe no ananako fa tsy ilay original dia izay zany no ampiasaiko ho an'ny manjamaso sy ny highlighter raha afonareo ianao dia andao avy hatrany ary ok dia ny anamboantsika anazy dia ny base na ny fototra ampiasa an'ity avy amin'ny LA Girl ity dia Pro Prep High Definition Smoothing Face Primer dia izao ny tena ho asiako anazy dia ny ambony no ataoko amin'ny ivelan'ny tarehako. Maizina atao trano ato fa inganeka mba tsy dia maizina loatra aminareo ilay izy. Oh ok vita izay dia anao ny volomaso. Ny andeha ampiasaiko dia ity ELF Brow Pencil ity dia dark brown ny loko. Somary matromatroka izy ity fa ataontsika izay apety azy. Mahafinaritra anahako amin'ilay izy koa fa misy an'ilay spoly ilay borosy eo amin'ny sisiny iny dia tonga dia izay fotsiny ampiasaiko rehefa manao volomaso. Pratika be izany. Dia ampiasa an'ity Master Contour ity avy amin'ny Maybelline medium no lokony fa ilay concealer fotsiny no ampiasaiko. Dia ity pinceau ity na i-borosy ity ampiasaiko ity dia avy amin'ny Wish izy ity fa izay borosy fisaka mitovy amin'ity zany mety daholo izay ampiasainareo. Ok vita izay ny volomaso mbola tsy vita moa zany iny fa ifindra amin'ny fond de teint tsika dia ivelana volomaso ihany rehefa avy eo. Ny fond de teint izay ho ampiasaiko androany dia ity avy amin'ny Clinique ity Stay Matte Oil Free Makeup izay fotsiny ilay izy dia ny teint 15 na 15 beige. Dia tsy ampiasa éponge tsika androany fa tonga dia borosy na pinceau. Dia ny borosy ampiasaiko dia ity avy amin'ny ELF ity powder brush. Ok tonga dia ampiasaiko ilay Maybelline Master Contour 2 ihany dia ampiasa borosy fametrahana borosy fametrahana concealer avy amin'ny Bare Mineral izy ity dia izay no ampiasaiko apetraka ao amin'ny ambany maso. Dia vao avy esoriko ilay izy vao avy ahositra ilay izy dia tonga dia bafeko amin'ity buffing bafeko amin'ity borosy somary ohatr'ity somary boribory loha ity avy amin'ny Wish izy ity. Afaka mampiasa an'ity koa nareo avy amin'ny BH Cosmetics mitovy ihany reto. Ampiasa an'ity ELF HD poudre HD ity koa ilay mavomavo corrective yellow no anarany raha tsy diso dia apetrako eo ambonin'ilay sarony fotsiny betsaka loatra dia tsy manao bekina akory fa kely fotsiny no ataoko ambany maso dia ilay borosy avy amin'ny BH Cosmetics teo no ampiasaiko. Adino no mijery miakatra rehefa manisy poudre ambany maso na concealer manala an'ilay rida ambany maso mba tsy hivoaka. Vita izay dia tonga dia hiditra amin'ny contouring amin'izay tsika ity contouring avy amin'ny ELF ity no ampiasaiko ilay bronzer and blush duo efa fahitanareo matetika. Vita izay dia hiditra amin'ny pomety indray tsika dia ny pomety ampiasaiko dia ity avy amin'ny ELF ity ihany koa ilay blush palette dark. Dia ny loko ampiasaiko androany dia ity loko somary grenat ity satria moa zany ny maso somary tsy dia mazevatra dia tsy manina ilay tarehina zao mazevatra kely ary. Ny borosy nampiasaiko dia nanosorana an'ilay
pomade teo dia blush brush avy amin'ny ok dia tonga dia asiako setting spray le izy amin'izao tsy indrasako rehefa vita fa tonga dia asiako setting spray le izy izao satria somary poudre be le izy rehetrarehetra dia ny setting spray ampiasaiko dia ity dislick ity avy amin'ny Urban Decay. Ok ny base vao ampiasaintsika androany amin'ny maso dia ity ilay Maybelline teo ihany dia alaiko amin'ny tanana fotsiny le izy sahala amin'izao dia ahosotro amin'ny odi-maso. Dia satria moa zany mando ity concealer ity dia mila setevana le izy mba tsy etsiketsika ny manjamaso atao eo amboniny dia poudre fotsiny no ampiasaiko asehoko anareo ihany le poudre efa avy eo fa poudre izay misy anananao zany mety daholo. Ok dia vita le setting dia hiditra amin'ilay efa nandrasana angamitsika dia ilay palette avy amin'ny Carly by Ball. Ity fandroany ampiasaiko an'ity etsy dia tena tsy dia tena tiako fa ity le deluxe palette misy ilay original palette dia ity le deluxe zany ity ho ampiasaiko androany ity. Ok nanovoantsika anazy angamba dia tonga dia ny loko ambany volomaso dia ampiasa an'ity loko mata ity ihany ako ataoko ambany volomaso. Ok vita izay dia hiditra amin'ny lokony transition tsika somary ataoko loko hiditra amin'ny lokony transition tsika. What the heck miala tsiny fa mivadiko izay anniversaire mivadiko manko androany dia mandefa message be dia be izy. Ok ito ny loko ho andeha ho ampiasaiko atao amin'ny lokony transition dia ny brosy le brosy nampiasaiko teo avy amin'ny Wish daholo ireny fa izay brosy malefadefaka azo anaovanao blending zany mety daholo. Dia izao le tanana atao aty alavidavitra aty amin'izay tsy manindry be loatra an'ilay loko satria ny lokony transition tsy voatery matevina be na hita be fa somary malefadefaka ihany dia mety. Ok vita izay dia hiditra amin'ny lokony creux tsika na ilay lavaka ny maso dia brosy somary matsokotsokolo indray no ampiasaina ty anaty avy amin'ny Wish indray mazava ho azy. Tonga dia ataoko an'ity loko ity teo akaikin'ilay lokony transition teo ihany tiana atao ny lokony creux. Tsara ny ahitanao kokoa ny lokony creux ny ahitanao creux anao mijery midiny ohatr'izao ianao dia rehefa atosika ohatr'izao le izy dia eny zany le loko no apetraka. Ok vita izay dia tonga dia hiditra amin'ny lokony outer corner tsika na ny ivelan'ny maso zany. So ampiasaiko dia ity brosy eyeshadow C brush avy amin'ny ULF ity fa rehefa brosy somary afaka atosika amin'ny maso mitondra loko bebe kokoa atosika ivelan'ny maso dia mety daholo. Ny loko ampiasaiko amin'ny sisiny maso dia ity somary volomparasy ity. Hitanareo ny fanaovako anazy ohatran'ny hoe midina tsongilana ohatr'izao zany le izy. Atosiko aloha le loko dia izay vao sotomiko. Dia miakatra kely eto amin'ny creux eto ihany hitanareo ohatr'izay. Dia rehefa mihoatra kely le loko teo le izy dia afaka fafana amin'ny brosy madio fotsiny ilay sisiny mihoatra iny. Mialatsiny fa mahato azy ilay caméra efa vitako ny maso roa dia ny sisin'ilay maso zany dia ny eo ampovoan'ny maso zany izao no ataontsika. Dia maka brosy fisaka kelikely raha mety na tanana koa mety. Tanana angamba no ampiasaiko amin'ny anako ity loko ity no ampiasaintsika. Ity somary rose mangirana ity no ampiasaintsika dia tanako no ampiasaiko tonga dia wow hitanareo ve zany
tsara be. Fotsy napoziko ty, tsara be mihitsy le izy. Tena sura fa ny tanana no tena tsara anaovana an'ity, mivoaka tsara ohatr'izao le izy. Na borosy mando. Itanareo ohatrany somary manopy mavomavo zany le izy. Tsara be, tiako be. Dia fangaroko kely fotsiny amin'ny sisiny a. Tambatra kely eto fotsiny hita amin'izay tsy hita be hoe eto le izy no mihaona. Ohatrany tiako be zany ity. Ataontsika simple angambany androany tsy hanisy eyeliner ako fa asiako loko kely fotsiny ato ambany masoko eto mba hitovitovy le izy. Dia ilay loko izay natao tamin'ny sisiny maso iny ihany no hoentiko ambany maso. Dia angle brush no ampiasaiko a. Ity angle brush ity zao avy amin'ny BH Cosmetics izy ity fa angle brush ohatr'izao zany mety daholo izay ampiasainao. Dia eto amin'ny sisiny masoko eto fotsiny le izy dieniko manao ohatr'izao. Fandraisiko amin'le eto ambony. Anyways, dia asiantsika ilay lokony transition teo ny lokony creux teo no ataoko eto ambanin'ny masoko eto. Angamba nataoko an'ity maty ity mihitsy, ity maty ity mihitsy ilay loko natao tao ambanin'ny volomaso no ataoko eo dia amin'izay mivoaka tsara ilay loko eto amboniny. Borosy ampiasaiko dia borosy kely ohatr'itony borosy tamin'ny wish koa izy ity fa rehefa borosy kely mety daholo. Tonga dia hiditra mascara antsika fa tsy hanao eyeliner intsony ako. Okey, dia ny mascara izay ho ampiasaintsika androany dia avy amin'ny L'Oréal ilay Lash Paradise. Mety efa maina izy ity, tsy dia intsony. Tsy afaka manao an'ilay mascara base androany satria mbola hanao maquillage hafa vidy ity dia mila sasana aingana. Ok, vita sady izay maso dia hiverina amin'ny tarehy sy molotritsika. Ohatrany hoe somary matroka be ny tarehako azin'ilay t-shirt anaovako fotsifotsy. Ok, dia mazava ho azy hiverina amin'ilay BH Cosmetics. Hiverina amin'ilay BH Cosmetics Deluxe teo ihany tsika. Dia io ny ataoko. Tonga dia ity no ampiasaiko highlighter dia borosy ampiasaiko izay borosy anananao mety daholo fa ity C30 Pro Blending Crease Brush avy amin'ny Crown ity no ampiasaiko. Diffusena kely fa maranitra loatra. Ity lokomena avy amin'ny Artistry ity no tonga dia anaovako angamba fa satria ity lokomena avy amin'ny Artistry ity no anaovako Pink Nude no anarany. Finaritra anahy mihitsy ilay jiro kely aminazy ity.
ity poudre zay ampiasaiko ity fa amin'ny shop misy A no vitanako anazy a Senti no marque de mineral compact powder le izy avy amin'ny ELF complexion brush no ampiasaiko. aza matahotra nareo fa mbola hita foana io highlight io fa matanjaka be loatra io dia satria iny asiako poudre dia asiako kely an'ilay sady ny spray teo ihany. rehefa mikopaka ohatr' izao tsy mahazo manao tarehy mihitsy satria tonga dia mamarika ohatran'ny rida le izy raha manao tarehy. Ok, izay indray ny vidéo androany inoko fa dia afa-po ianao izay nangataka an'ilay izy dia aza misalasala raha ohatra ka mbola misy vidéo tianareo hita dia aza misalasala mangataka anazy eo ambany amin'ny commentaire ao na ny Facebook social media rehetrarehetra any dia miresaka social media ihany aza dino ny miresadresaka any koa sy ny mitafatafa amiko any amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra any rehefa tsy eto amin'ny YouTube dia any foantsika no miresaka. Zay fa dia veloma daholo dia manaraka indray. Dia misaotra betsaka anareo mijery an'izay vidéo izay. Raha ohatra ka nahafinaritra anareo ilay vidéo dia aza dino ny manome j'aime anazy na pouce en l'air manampy anahy be dia be tokoa izay mba hahafantarako hoe tianareo ity karazana vidéo ity. Dia aza dino ihany koa ny misabone amin'ny chaîne, cliquez eto amin'ny tarehako boribory eto ahafahanao manao an'izay fa dia manampy anahy be dia be tokoa izany. Dia raha ohatra ka tianareo ny mijery ny vlog fiainako isan'andro dia eto izay vidéo izay. Dia eto indray kosa ny vidéo manaraka.